Ao anatin'ny fiaonana amin'ny Mali eo amin'ny dingan'ny manasadalana amin'izao fotoana izao ny ekipa pirenena malagasy taranja basket 3 contre 3 latsaky ny 13 taona lehilahy amin'ny lalao afrikanina 7-10 atao aty Rabat Maroc. Mariana fefataorin'ny fanalavam-potoana vao nahazo ny tapakila andehanana any amin'ny manasadalana ny ekipa pirenena malagasy taranja basket 3 contre 3 amin'ity lalao afrikanina 7-10 ity. Resin'izy ireo tamin'ny satery 7-10 tokoa mantsy ny angolais teo amin'ny ampaifadalana natao ny Zoma tolakandro teo. Nisaraka Adsala 17-17 ny rotota tao anatin'ny fepitaona ara-dalàna. Mariana fifantarika tamin'ny 17-13 ny malagasy 30 sekondra ny alohan'ny afaran'ny lalao. Mbola nampiseho ny mampilalao mahafeno taranja basket 3 contre 3 azy indray Eli tamin'ity fiaonana ity. Mendrim-piderana ihany koa ny lalao nataon'ny Arnold izay niezaka ny ady hatramin'ny farany na dia narary aza ny lamosiny. I Mali kosa dia nandesay Maroka tamin'ny satery 18-17 teo amin'ny ampaefadalana. Egypte sy Nigeria moa no mihaona amin'ny akatoky ny famaranana ilany amin'ity basket 3 contre 3 amin'ny Jeux africains Maroc 7-10 ity. Ankoatra dia tafita hiatrika ny famaranan'ny shoot contest ihany koa Eli rehefa nitana ny larana voalohany tamin'ny fifantsanana. Aty fidavitra 9 zao tafidiny tamin'ireo andrana miisa 10 raha 5-3 fotsiny no tafiditry ny mpifaninana taminy. Raraka teo amin'ny fifantsanana kosa i Arnold tamin'ny dunk contest. Medaly 5 arak'izany farafaratsiny no azo ny ekipa pirenena zazalahy latsaky ny 13 taona malagasy amin'ity basket 3 contre 3 ity. Tsy izay nefa nitanjona satria mametraka fanamby hakan'ny medaly volamena Eli Slivio Fiar sy Arnold ary Deda Hampanazatra.